Nisy kosa ny atrikasa fankatoavana ny antsoina hoe guichet unique no karakarain'ny PNUD ny ITC ary ny ministera ny varotra sy ny fanjifana izao no natao dia entina analana fahasahiranana ho an'ireo mpandraharaha manondrana entana makany ivelany. Mandava fotoana be ny dingana ara-panjakana mikasika ny fanondrana entana makany ivelany satria mety mahatratratra amin'ny rovolana zany indraindray. Misy voka-dratsiny eo amin'ny sehatry ny varotra zany satria dia mitombo ny vola mivoaka ho an'ny mpandraharaha ary manelingelina ny fanarahana ara-baritra satria miena ny fahafahan'ny orinasa mifaninana, manena ihany koa ny fatokisan'ireo ho mpandraharaha ara-baritra zany. Ho fitsonjovanareo ho mpandraharaha indrindra dia ny karakara atrikasa fankatoavana ny guichet unique na birao ho manokana amin'ny sanan'ny fanondranana ara-baritra ny PNUD, ny ITC ary ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Zava-dehibe zao atrikasa ataontsika izao satria ela ny eritreretantsika mitraka an'izany guichet unique zany à l'exportation. Zao ho azontsika ho vitantsika zany izy zany ary inona ny tombony facilitation à l'exportation. Hiala daholo zany ireo barrière maromaro andehanao exportation ana girofle anao ohatra mila mandalatra amin'ny administration zao guichet unique anankiray irery ihany sisa temps maromaro zany zavatra afaka tsy afaka amin'ny paperasserie maro be ny temps nanaitsika 72 heures zay vao afaka mandefa entana ny velany mandeha en port 72 heures zay vao lasa am'izao mety je dirais pas 12 heures na 24 heures mety moins zay natao atrikasa io tonga ireo technicien avy any ivelany de l'ITC tondra ny fahaizany manao hitany tany ivelany tany Afrika na any Europe mais ahoana moa ny fomba nanaovan'zareo azy ty mety kokoa amintsika zay expérience zay no mety amin'ireo technicien nareo aty amintsika zay le atrikasa. Atao sehatra ifandraisan'ny fanjakana sy ny mpandraharaha ny birao manokana amin'ny sanan'ny fanondranana. Toerana ray no eritreretin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana ametrahana ny birao manokana amin'ny sanan'ny fanondranana na eto Antananarivo na ao Toamasina izay manana serana tsampo.